Fa namoaka andiana mpianatra miisa 240 kosa amin'ity taona ity ny ESK Antanimena ireo mpianatra ireo mofo dia nanaraka ny sampam-pianarana aisoratra sy siantifika ary teknika nanala fanadinana baccalauréat tamin'ity taona ity novidin'izy ireo ho reny mpiay azy moa i Ramatofo Ramanantsoa Arlala tompon'andraikitra eo anivon'ny Madavision. Tao anaty lanonana manendriketrika ny namoahana tamin'ny pomba ofisialy ny andiany atrika ahitana mpianatra miisa 240 avy amin'ny sampam-pampianarana aisoratra siantifika ary teknika nanala fanadinam-panjakana baccalauréat teo rehefa avy nandalina fampianarana tao anivon'ny CCSK Antanimena. Ramatoa Ramanantsoa Arlala tompon'andraikitra voalohany ao anivon'ny orinasa Madavision no nisafidindreo ankizy ho reny mpiay ity andian'ity. Ny andro androany dia marina fa vita ny dingana voalohany amin'ny fiainanareo ary omena diplôma ianareo androany, diplôma manamarika fa efa olon-dehibe ary tompon'andraikitra amin'izay amin'ny hoavinareo. Izay mety ho fahalemena nahita fa tsy nety nandritry n'izay fotoana ela ny zanonanareo teto an-tsekoly teto amin'ny ESK izay dia apetraka reo eto androany ary andrefanapa-kevitra ianareo otra amin'ny tsaratsara kokoa ary aka fanapa-kevitra koa ianareo andray tanana no avinareo satria atrika no nividinareo. Ity lanonana famoahana andiana mpianatra ity ihany koa no manakatona ny taom-pianarana 24 13 ho an'ny sekoly CCSK. Nanamarika ny fotoana ny fanolorana mari-pakasitrahana sy ny famindrana faneva ho an'ny andiany atrika sy ny andiany voaniakatra.